tsy misy fiarahamonina mirindra eto Madagasikara raha tsy misy ny firaisan-kina amin'ny samy malagasy. Ny firaisan-kina no hery ny tao-trano tsy vita raha tsy fanankonana. Samy Gasy, fandaharana vokariny CFG Madagascar toana maso amerikana. Ampafantatra anao ny groupe mandrava sarotra ny Samy Gasy ho amin'ny anio iny faritra Sava iny moa no safidiny ireo dimy mianadahy miara-miasa amin'ny fanatanterahana ny tetikasa iombonana ao anatin'ny enim-bolana. Amperiny amin'ny fanatanterahana ny paikady adina amin'ny kolokolo ny bianco amin'ity taona 724 ity. Hitondra fanazavana ao anatin'ny Samy Gasy mandray vahiny tompona ndraikitra iray avy amin'izany vaomera mahaleo tena amin'ny ady amin'ny kolokolo izany. Mifandraiky amin'ny fampahafantarana ny groupe mandrava sarotra ny fantaniana arotso anao mpiaino anio any amin'ny farany fandaharana. Miarabanao no Raoel Arson sy Fetra Rakotondrasoava ary manasa anao izay mainadahy ireo anaraka ny Samy Gasy hatramin'ny farany. Samy Gasy ny vaovao. Iartina Lalaso Ursile vao Antsirabe, Landy Soambola Amélie vao Antsiranana, Mac Alphonse avy ao Antananarivo, Rambarana Mafakonja Charmane avy ao Sambava, ny Tangalamena Zakarias Patrick avy ao Tomasina, ireo no miara-miasa ao anatin'ny vondrona mandrava sarotra. Inona ary ny tetikasa iombonana izay ho tanterahanareo? Tetikasanay zany no ny rôle émission des forces de l'ordre ary ny population amin'ny sécurisation ny filière vanille. Mampatsiahy kely fanjava misy any dia miaina ao anatin'ny sécurité ny ponina izay nefa miteraka instabilité koa amin'le filière ka noho ny fahatsapana zay natonga anay hisehatra amin'ny fandraisana anjara amin'ny fanamafisana ny filière vanille. Ny zavatra tena tanjonay amin'io dia ny famerenana ny fampitokisana eo amin'ny mpitandro filaminana sy ny mpandray anjara feno ao anatin'ny le filière vanille. Misy ireo antony lehibe dia mba hisiany fandriampahalemana, hisiany fanankalozan-kevitra, mba hisiany cohésion sociale. Ny fomba fany manatatra an'izany dia misy dingana sy ambaratongana asa maromaro miantoana. Ny eritreretinay zao dia voalohany ny amin'ny fanatanterahana, fanadiadiana araka le fitaovana izay fanomenanay akana hevitra inona no mety tendance, inona no mety fiheveran'ny ponina any an-toerana ahoana kay izany service atolotry ny mpitandro filaminana zany ao anatin'le amin'ny mampamboly azy. Ka zay mahatonga anay anomboka amin'ny fanadiadiana ampiasa ny outil bulletin de score. Manarak'izay hoisy ny fanentanana an'ireo ankizy ireo jeune andehanao sensibilisation eny amin'ny alalan'ny radio, anao émission radio. Manarak'izay koa dia hoisy ny fidinana iresadresaka amin'ireo mpandray anjara feno aka ny hevitra izy ireo dia ireo dia ho avondrona amaky fakafakaina ka zay no entina ao anatina fivoriana anankiray izay iarahany be sy ny maro mba hisinan'le fifanantonana izay ivoaka ny engagement avy amin'ny tsirairay avy ary anaramaso ny fanantentarahana izany engagement zany ny groupe mandrava sarotra. Ny tanjona dia aneo fa afaka miara-miasa ny ponina, ny mpamboly, ny rehetrarehetra amin'ny filière vanille sy ny mpitandro filaminana mba hoentina ampisy ny stabilité amin'le filière vanille. Inona ary zany no ataontsika hoe fiovana ndrasanareo raha ataontsika hoe ho amin'ny volana septembre amin'ny fanatanterahana izay tetikasanareo izay? Honay zany dia afaka enim-bolana mba hisy an'io fampiresahana miaraka mitandro filaminana zay anisany hoe hery lehibe anankiray antoko ny fandriampahalemana eto amin'ny tanitsika. Ka raha misy zay fampitokisana eo amin'ny vahoaka ny mpitandro filaminana ny fitsarana dia antoka anankiray hampisy an'izay fahalemana zay eo amin'ny fiarahamonina ary hampisy ny fampandrosoana eto amin'ny firenena. Aiza moa zany le toerana anatanterahana ny tetikasa ty? Ny toerana anatanterahana ny tetikasa moa zany dia any amin'ny toerana izay fantatsika fa lohalaharana amin'ny fambolena lavaliny la any amin'ny faritra Sava, Sambava, Antala, Andapa, Vohemar iny zany no
no tena misy an'io toerana io a marina fa any amin'ny faritra tsinanana rehetrarehetra hatrany atsimo-atsinanana any amin'izao fotoana efa mamboly lavanila fa any amin'ny faritra savalo hatramin'izay ka hatramin'izao no lohalaharana na maneran-tany io a na eto Madagasikara. Reseo lahatra ary ny mpiaino a isafidy ity tetik'asanareo ity. Ny tetik'asa mikasiky filière vanille zegny haintsika fa ny filière vanille dia agnisan'ny ressource clé amin'ny fampandrosoagna ny faritry indrindra fa ity Madagasikara mamintsika ity. Karaha ohatra misy problème mahazo filière vanille tsika dikan'izegny misy problème mahazo ny pays tsika. Ka mba hitantsika vahaolagna amin'ny problème izay dia mangavatsika jiaby anao hagny mba azahoany magnatanteraka antsakany sy andavany amin'ny asa izay eritreretigny hampilamigny ny filière vanille. Ka magnentagna atsika jiaby mba hifidy ary atsika ka fa hifidy mandrava sarotro alefatsika ny IC espace 5 amin'ny numéro 032 32 032 30 mangavatsika jiaby ifidy tetik'asany mandravasarotro. Misaotra tompoko. Dia zay tokory zareo vonina ny ekipa mandravasaritra ary tena resy lahatra tokoa hitondra ny anjara brikinay zahay amin'izay hoe fandraisana anjara amin'ny fampandriam-pahalemana izay satria iarahantsika malala fa tany amin'ny faritra Sava iny dia fa relaza tany amin'izany hoe fitsaram-bahoaka izany hoe tsy fifampitokisana amin'ny mpitandro filaminana sy ny vahoaka izany. Vonina izahay ato amin'ny ekipa mandravasaritra hitondra zay anjara brikina izay amin'izay hoe fandraisana anjara amin'ny fampandriana ny fahalemana izay ka dia mangataka ny fanohanantsika rehetra izay maheno ny fandaharana na ara-moraly zany na ara-pitaovana dia mangataka izay fanohanana avy aminareo izay ihany koa. Mankasitraka tompoko. Karazana projet pilote azafady amin'ny teny baiko fotsiny ny any amin'ny Sava fa ny zavatra recommandation rehetrarehetra na ny sosikevitra rehetrarehetra rehefa avy eo ny zavatra ho tapaka sy ny zavatra atsaraina rehetrarehetra dia ho aparitaka manerana ny Madagasikara mba hisiny fandriam-pahalemana na any atsimo na any avaratra na andrefana na atsinanana na eto am-povoantany. Dia mbola miangavy antsika rehetrarehetra hifidy any mandravasarotra mba entina hisiny fandriam-pahalemana eto Madagasikara ary indrindrandrindra fa zany fandriam-pahalemana zany no heriny zany atao hoe fivoarana amin'ny lafiny ekonomika. Misaotra tompoko lahy, misaotra tompoko vavy. Fanamafisana ny fandriam-pahalemana eny fotony andraikitra ifampizarana. Lohahevitra noraisiny ny vondrona mandravasarotra ny AGIRS ary ny ONG Kofsat nandritra ny fifanakaloza-kevitra nomanina izy ireo ny 7 Jolay lasa teo tao Sambavy io. Mbola isy fotoana moa hitondrana aminao amin'ny antsipiriana izay fifanakaloza-kevitra izay hoentina atao anatin'ny fandarana Samy Gasy. Raha tsy hivina fetra izay hetsika izay dia tafiditra indrindra anatin'ny fanatanterahany groupe mandravasarotra ny tetik'asa iombonana izy ireo. Efa misokatra ny fifidiananao mpiaino ireo tetik'asa iombonana miompana fandriam-pahalemana sy ny filaminan'ny fiarahamonina. Tetik'asa 10 tanterahany groupe 10 mivondronandreo pisbuilder enina amby 20 mianadahy no aroso tsarainao mpiaino io. Ny laharana 032 32 032 30 no andefasanao SMS. Raha isafidin'ny groupe aina avao ianao dia alefaso SMS ny IC espace 1. Raha isafidin'ny groupe GSM dia alefaso SMS ny IC espace 2. Raha isafidin'ny groupe PIS dia alefaso SMS ny IC espace 3. Raha isafidin'ny groupe Fandiry dia alefaso SMS ny IC espace 4. Ary raha isafidin'ny groupe mandravasarotra dia alefaso SMS ny IC espace 5. Filan-kevitra 032 32 032 30. Androany no mamarana ny fampahafantarana ireo groupe 10 izay manatanteraka asa iombonana, ezaka iombonana, etsika iombonana hitondrana any amin'izany hoe fandriam-pahalemana, filaminana eny amin'ny fiarahamonina izany tsika. Arak'ilay faingo teo iny dia efa anatin'ny tanteraka amin'ny fisafidianana ireo tetik'asa ianao mpiaino. Misy fampahafantarana ireo groupe 10 ireo ihany koa ny tramokalan'ny tetik'asa Samy Gasy
dia ny www.samgasy.mg sy ny pejy Facebook ny tetikasa Samgasy. Raha misy fantaniana manitikitika anao piano ary dia aza donona ny mandefa SMS amin'ny 032 32 032 30 aty amin'ny Samgasy, averiko 032 32 032 30. Samgasy ny vaovao. Ny volana jona 20 sy 20 no nivoaka ny paikadym-pirenena iadina amin'ny kolikoly herintaona aty aoriana. Aiza ho aiza ary ny fanatanterahana izany paikady izany. Vahiny raisin'ny Samgasy hitondra fanazavana anio ary Robenard Mangasan Hermamy mpanolotsaina ara-lalàna ao amin'ny Bianco. Samgasy mandray vahiny. mandroso tompoko. Ny taona 2024 ny volana jona 2024 no nivoaka ny paikadym-pirenena iadina amin'ny kolikoly avy amin'ny Bianco moa zany. Taona 2024 tsika herintaona tioriana eto indrindra tompon'andraikitra iray ao anivon'ny Bianco na ny mpanolotsaina ara-lalàna dia Andriamatoa Robenard Mangasan Hermamy miara-banao ny Fandaharana Samgasy. Aiza ho aiza amin'ny fanatanterahana izay paikady izay amin'ny taona 2024 ity. Efa misy ny zavatra vita ohatra amin'izany ny nafahana nahazo lalàna vaovao zany teo amin'ny fanjakana zany, dia ny fanjakana malagasy dia nanapa-kevitra hamoaka lalàna vaovao iadina amin'ny kolikoly. Izany hoe fanavaozana ny lalàna teo aloha izy io dia ny lalàna 2024 aotra roapolo tamin'ny 2020 ny volana aogositra 2024. Io zany dia lalàna entina indray iadina amin'ny kolikoly mandritra ny taona maro izay ho avy. Eo ihany koa ny lalàna anankiray izay mametraka ny tendro, izany hoe ny sampana iray fitsarana manokana iadina amin'ny kolikoly dia ilay hoe pôle anticorruption, dia ny lalàna 2024 aotra 2020 tamin'ny 2020 ny volana aogositra 2024. Amin'izao ankehitriny izao dia efa manomana ihany koa zany ny fanjakana amoaka an'ilay didy mpanjakana, izany hoe ny décret d'application ndreo lalànareo ametrahana ny antsoina hoe politique sectorielle amin'ny resaka prévention ny corruption, izany hoe ny fomba lalàna izay mifehy ny fisorohana ny kolikoly eo anivon'ny sehatra asa-panjakana. Dia eo ihany koa ny fanavaozana ny fitsipika izay arahana amin'ny resaka fametrahana ny fanambaram-pananana ho an'ireo tompon'andraikitra ambony voatendry na voafidy. Dia amin'ity taon'ity indray 2024 dia isy ireo lalàna zany teksta mikasika ny fampiarana an'ireo lalàna anankiroa izay voalaza teo ireo dia hivoaka antsoaty izay. Raha totaly zany mety miisa 4 eo le olona nandray anjara tamin'le efa mbola volanan'ity paikady ity. Maro dia maro ny olona nandray anjara tamin'io fa ialana tsiny etona fa ny isa marina tsy afaky ny tsy ananako etona. Manakaikaiky ny 2,5 raha angamba ny ataoko hoe le tarehimarika antenenao voalohany teoko aloha tsy latsaka satria hevitra avy any amin'ny bazy mihitsy no nakanan'izy io zany. Ny Bianco birao mahaleotena. Aiza ho aiza zany le fipetraka le hoe fahaleovatena le Bianco. Ny Bianco dia manana fahaleovatena tokoa amin'ny asa izay ataony fa kosa satria ny Bianco izay mampiodina ny Bianco zany vola ampiasain'ny Bianco dia vola avy amin'ny fanjakana, ary ny vola fanjakana dia tsy maintsy rotsaka any anatin'ny kitapom-bolana institution anankiray, izany hoe rafi-panjakana iray dia ny Bianco zany dia rattaché administrativement en présidence. Fa manana kosa ny antsoina hoe indépendance opérationnelle, izany hoe manana ny fahaleovatenany ny Bianco amin'ny asa izay ataony amin'ny fitariana sy fametrahana an'ireo fisorohana, fanabeazana amin'ny ady amin'ny kolikoly sy ny fampiarana ny lalàna.
fa saingy kosa eo amin'ny lafiny maha sampanasa-panjakana anazy dia miara-miasa akaiky mazava ho azy eo anivon'ny présidence ny Bianco 2024 hatramin'ny 2024 ity paikady ity misy antony manokana ve hoe ao anatina fotoana 10 taona be zao le paikady zany ny paikady pirenena mantsy dia tokony mievolue zany hoe mandroso arakaraky ny fiovana ihany koa eo anivon'ny fiarahamonina. Ny fiarahamonina dia mandroso miova ny paikady pirenena amina ady atao amina zavatra izay tokony soroana eto amin'ny tany firenena koa zany mazava ho azy tokony iova ihany koa amina fotoana na vanim-potoana anankiray satria hafa ny zava-misy tamin'ny taona 2014 amin'izao kosa dia efa hafa ny zava-misy amin'izao taona 2020 sy 2020 zao. Azo misy hoe anampiana kely ohatr' izany zany isa-taona le paikady io sa hoe tena mijanona tsy maintsy io mihitsy? Io zany kalongo karazana ohatrany hoe tarikevitra hitondrana ny ady amin'ny kolikoly saingy eny an-dalana afaka ihany eo amin'ny fampiarana anazy manatsara ny tena amin'ny hoe fampiarana anazy. Ato anatin'ity zany misy sehatr'asa lahara-pahamenana anankisivy ohatra amin'izany ohatra ny eo amin'ny lafiny fitsarana izany braoma le tena midina amin'ny kolikoly izay hiaraka amin'ny fitsarana moa zany ny anamafy misy kokoa ny ady amin'ny kolikoly eo anivon'io fitsarana io satria ny fitsarana dia manana ny asiny manana ny andraikiny amin'ny fampandrosoana ny tany sy firenena ary amin'ny fampiarana ny lalàna ihany koa sy fanamafisana indrindra ny tany-tandalàna. Ny sehatr'asa atao lahara-pahamehana faharoa dia ny fitandroana filaminana satria eo fitandroana filaminana dia misy ihany koa ny kolikoly ary izay no mahatonga anazy natao sehatr'asa lahara-pahamehana faharoa tanatin'ity paikady pirenena ity satria ny tsy misy fampandrosoana raha tsy misy ny fandriam-pahalemana. Eo ihany koa ny sehatr'asa atao lahara-pahamehana fahatelo tanatin'ity paikady ity dia ny asa-panjakana satria marihana tona fa ny eo amin'ny sehatr'asa-panjakana dia misy koa ny kolikoly ary mampijaly vahoaka ny kolikoly amin'ny reny sampanasa-panjakana sasany reny tsy sampanasa-panjakana rehetra kory no misy kolikoly fa misy any kolikoly amin'ny sampanasa-panjakana sasany izany Bianco sy ny mpiara-miasa aminy no misoroka an'izany. Ankoatr'izay dia misy ihany koa ny sehatr'asa atao lahara-pahamehana fahaefatra dia ny eo amin'ny fitantanana ny volam-panjakana ny braoma le tena dina amin'ny kolikoly sy ny andrim-panjakana miara-miasa aminy zany sy no sampanasa-panjakana miara-miasa aminy dia saro-piaro tokoa amin'ny fitandrona ny fahadiovana sy ny fahitsiana amin'ny fitantanana ny volam-panjakana satria volam-panjakana dia mazava ho azy raha sanatria misy mandroba dia mazava ho azy fa lasa arefy ny fanjakana ary tsy afaka ny atrika intsony sanatrian'izany ireo dépenses obligatoires na ireo hoe zavatra izay tsy maintsy atrehan'ny fanjakana ohatra amin'izany ny fandoavana ny karama mampiasa-panjakana, fandoavana ny jiro sy rano any amin'ireny sehatr'asa-panjakana ireny, fandoavana an'ireny zavatra izay tokony olo amin'ny fanjakana eo amin'ny sehatry ny fahasalamana, eo amin'ny sehatry ny infrastructure publique ohatra na le fotodrafitrasa izay izay tsy maintsy mila fanampiana avy amin'ny fanjakana. Eo ihany koa ny sehatr'asa atao lahara-pahamehana fahadimy dia ny fitandrona fisorohana ny kolikoly any anivon'ny resaka fikirakirana ny resaka arena voajanahary tafiditra anatin'izany ny arena kibon'ny tany, ny biby amanala ary ny fanjonoana sy ny maro hafa rehetra. Hitantsika mantsy fa misy tokoa reny mpanao ratsy izay manapotika ny sehatry ny resaka voajanahary reny ohatra ny misy volamena tratra efa eny vato tratra. Eo ihany koa ny mpanondrana sokatra sy ny namany. Ny Bianco koa zany dia miara-miasa amin'ireo sampanasa mpanao fitsiriana sy organe de contrôle kasika an'ireny fitandrovana ny arena voajanahary rehetra eto Madagascar satria ny arena voajanahary dia misy ireo arena afaka avaozina dia ny ala ohatra afaka mamboly ala ianao rehefa sanatria misy manapaka mandoro ny ala afaka reny zany dia arena voajanahary azo avaozina
fa misy ny tena arena voajanahary tsy azo vozana intsony ny volamena zay nisy nangalatra ka mivoaka ny faridranomasiny Madagasikara tsy verneto intsony iny ary tsy maniry mantsy ny volamena na ny vatsoa tsy maniry intsony fa taona maro de maro de maro zay vao mety hoe misy indray zany reny fa reny ny antsona hoe mazava ho azy raha antsika mahalala fa arena voajanahary zay ressource naturelle non renouvelable na rehefa lasa de tsy miverina intsony. Ny sehatrasa atao lahara-pahamehana fahaenina dia ny fitsinjaram-pahefana sy ny fananantany. Raha mijeritsika nireo tatiny ny Bianco nandritra ny 5 taona teo eo zay dia nisy any amin'ny resaka fitsinjaram-pahefana sy resaka fananantany no anisany mampikaikikaiky amin'ny vahoaka satria be kolokolo loatra ary ezahan'ny Brahmaloha tena dina mikolokolo sy mpiara-miasa aminy zany ny hametraka an'ireo tetikasa ahafahana misoroka ny kolokolo eo amin'ny resaka fitsinjaram-pahefana sy ny fananantany. Ankoatr'izay sehatra asa atao lahara-pahamehana fahafito dia ny fahasalamana. Ezahana koa zany ny isorohana ny kolokolo eny amin'ny sehatry ny fahasalamana. Efa asa natao amin'ny Bianco efa hatramin'izay izy io fa mbola tohizana. Ary raha mandeha zao tsika any amin'ny hopitaly mpanjakana manerana ny nosy raha mahita tsika ohatra standard de service mipetraka any, misy ohatra hoe service d'accueil, misy panneau d'affichage, misy ihany koa ireo fametrahana an'ireo sara zay tokony alohan'ny mpitsabo tena zany zay tokony alohan'ny marary ao amin'ny hopitaly dia tokony mipetraka eny amin'ny panneau d'affichage riny fa tsy izay tian'ilay mpakavola akory na le kese no ataony na sanatriny zany zay tiany mpitsabo. Reny ny antsoina hoe standard de service. Eo ihany koa ny sehatra asa atao lahara-pahamehana fahavalo dia ny fanabeazana. Io fanabeazana io koa dia efa anjakan'ny kolokolo koa ary hita zany ao anatin'ny statistika. Isan-taona izay atao amin'ny Bianco dia misy tokoa ny kolokolo eo anivon'ny fanabeazana. Ary ny zavatra misy amin'izao zany dia sy teo aloha 5 taona teo eo zay betsaka ny fitarainana azo avy amin'ireo faux diplôme. Ka zany zavatra zany dia anapotika mihitsy ny firenena. Lahara-pahamehana valo zany no sehatra asa atao lahara-pahamehana 7 tompoko. Tiana le fahasivy. Dia ny sehatra tsy miankina. Io no mamarana azy satria tsy azo adinoana ny resaka ny sehatra tsy miankina satria ny secteur privé no motera manosika ny fampandrosoana ny firenena anankiray. Inona ary zany no ataontsika hoe fiara-miasa andrasan'ny Bianco amin'ny fanatanterahana n'ity paikady ity. Miangano ataontsika hoe fiara-miasa andrasanareo amin'ny olom-pirenena, fiarahamonim-pirenena, ny olo-boafidy sy ny olo-boatendry. Ny ady amin'ny kolikoly dia tsy vitan'ny Bianco irery ihany fa ny ady amin'ny kolikoly dia voalohany kaloha mila finiavan'ny fanjakana zay le volonté politique. Faharoa mila ny fandraisan'ny vahoaka anjara brika amin'ny zay tandrify azy rehefa misy olona anankiray ohatra tratrana kolikoly na tratrana tsindrina kolikoly mifanaraka amin'izay dia tokony izy tsy salasala manatona ny Brahmaloha tena dina amin'ny kolikoly mametraka fitarainana. Mazava ho azy moa zany efa miroso amin'izany ny Bianco sy ny fanjakana satria efa ivoaka atsoatsy ilay texte zany mikasika ny tsy maintsy ametrahana ny paika estetika isorohana kolikoly amin'ny sehatra asa-panjakana rehetra tsy ankanavaka manerana Madagascar dia tsy maintsy manatanteraka ny resaka ary tsy maintsy manana n'ilay antsoina hoe cellule anticorruption sy manana le hoe technique de prévention de la corruption zay toana amin'ny Bianco moa zany. Raha mandeha zany tsika ohatra hoe naiza le any amin'ny sampanatsam-panjakana na eny anivon'ireny commune reny na any amin'ny ministère dia mazava ho azy efa misy reny efa misy tsy maintsy misy any aoriana kely eo ny resaka teknika paikady sy ny enti-manana amin'ny fisorohana ny kolikoly. Izany natao dia mba hanana ny vahoaka fatokisana ny sehatra asa-panjakana mba ahafahan'ny vahoaka koa zany manantona misimisy kokoa ny fanjakana. Eny ary misaotra anao Andriamatoa Robenard Mangason Herimamy mpanolontsaina ara-lalàna ao amin'ny Bianco ny vahiny teto amin'ny Fandaharana Samy Gasy androany. Misaotra anareo tompoko dia makasitraka ihany koa satria izao fiantsonareo anay aty izao dia anjara brika entinareo anapariahana ny mahatsara ny ady amin'ny kolikoly. Iona aminao antsehatra ny alarobia 17 septambra ny Fandaharana Samy Gasy anasananao mpiaino tsy ankanavaka io. Alefaso SMS dian'izao amin'ny 032 32 032 30 ny famandrianao toerana raha Antananarivo no misy anao.
azadinoana ary izay fionan'ny samgasy aminao piaino izay a ny ariva ny alarobia 13 septambra ho avy io atreto indray ary ny fiarana aminao pieno amin'ny androany mialohan'ny sarantsika dia andeha aroso indray noro ilay fantaniana izay natokana ho anao pieno mitovy amin'ireo fantaniana izay napetraka teo aloha ihany ty fetra hoe raha ny hevitra ao a ny hevitry ny piaino izany afaka miara-miasa manatanteraka ny tetikasa iombonana izay nampahafantariny teto androany ve ny groupe mandrava sarotra averika any a afaka miara-miasa manatanteraka ny tetikasa iombonana izay nampahafantariny teto ve ny groupe mandrava sarotra ny laharana 03232 03230 no amalinao piano amin'ny alalan'ny SMS izay fantaniana napetraka izay patsahivika ihany fa isy ny loka hozaraina ary omena izay mpandray anjara mandray anjara be indrindra amin'ny famaliana ity fantaniana ity ary mahavaly ny fantaniana andeha ampatsahivina ny pieno noro fa rehefa mamaly ny fantaniana dia tsara mba ampahafantarina atsika ato amin'ny fandarana samgasy hoe avy aiza izy avereno ampahafantaro anay zany hoe avy aiza ianao zany hoe raha avy ao fianaratsoa ianao dia asio hoe fianaratsoa aorian'ny valim-pantaniana izay apetrakao manaraka azy avy hatrany avy eo ny anaranao izay mamaly ny fantaniana mifaraneto indray ary ny fandarana samgasy androany manoana tetikasa samgasy hatrany ny air Madagascar misaotranao piano amin'ny fanarahana ny fandaharana amin'ny heriny ny fotoanantsika manaraka eto amin'ny onjapeo no Raoelarson sy fetra rakotondrasoava nanolotra ny samgasy androany teknisianina kosa i Sandanirina mandra-piresaka tombo samgasy fandarana vokariny search for common grande Madagascar toana masoa amerikana samgasy iray tanàna iray viny miaradio ho an'ny fandriam-pahalemana